fametrahana ny vato fehizorony centre de santé de base eto Ampasikabo eto Fort Dauphin. Raha ny fantatra dia efa elaela ihany no nieritreretina ny hanatanterahana izao foto-drafitrasa izao, fa ankehitriny moa izany ho azy ny tanterahana ka dia isaorantsika ny commune Rotonta izay ny farimbona ny toto na fotsy na andro na masaka. Zava-dehibe ny ananasika izao CSB izao satria raha ny fantatra ihany koa ankoatra ny CHRR dia iray ihany ny CSB misy eto Fort Dauphin. Omaly tokoa ny tenako raha ny fampiresaka tamin'ny directeur régional ny santé publique dia nanambary izy fa raha tokony ho izy dia tokony any amin'ny CSB anankitelo any no ilaitsika eto Fort Dauphin, kanefa moa isika tsy manana fisy anankiray dia azo ambara izany fa tena ilaitsika tokoa izao foto-drafitrasa izao. Isaorana safidan'ny commune Fort Dauphin sy ny commune Oiselle-sur-Seine ny antefa tamin'ny fanamboarana CSB satria dia ny toeram-pitsaboana manatona ny vahoaka tokoa izao ny tanjona, ary mamaly ihany koa izao asa ataontsika izao ny velorano fahadimy momba ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'ny UEM izay mametraka ho tanjona ny fahafahan'ny rehetra mahazo fitsaboana sy ny fanatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ary ny fanamafisana ny fisoroana ireo aretina mifindra sy ny aretina ankapobeny. Ankasitrana manokana ihany koa ny ezaka nataon'ny commune Rotonta ny amin'ny fandavoarariana ny oentimanana an'izao foto-drafitrasa izao satria dia mitentina eo amin'ny 450 tapitrisa ariary ny tomban'izany, ary samy miantoka araky nambarany selenera teo ny 50 isanjatony avy ny commune tsirairay avy. Ny fanirina dia ngany ka ho vita manara-penitra tokoa ny asa ary ho vita iaingana ihany koa satria dia tena ilainy vahoakan'ny Fort Dauphin izao foto-drafitrasa izao. Mafaly no milaza fa misandraka araky nambarany selenera teo amin'ny sehatr'asa maro ny fiara-miasa misy eo amin'ny commune Fort Dauphin sy ny commune Oiselle-sur-Seine raha sy tanisao afa-tsy ny fanarenana anty tobin'ny unité de protection civile ity ny fanarenana ny sekoly fanabezana fototra atao hoe école primaire publique de la fraternité Fort Dauphin Oiselle izay ahitana mpianatra eo amin'ny 500 eo ihany koa ny fanorenana ny terrain polyvalent izay nambara teo ny fampitaovana ny abattoir. Raha bangoina ny tinambara dia fiara-miasa ahitany Rotonta tombosoa no misy eo amin'ny commune ny Fort Dauphin sy ny commune ny Oiselle-sur-Seine. Ka eto dia tiampirisika ny commune atao anatin'ny faritra Losy mba anaraka ny ohatra omeny ny commune urbaine ny Fort Dauphin ny amin'ny tokony tadiavana jumelage amin'ny commune hafa any France izany. Dia mbola mamerina ny fisaorana sy fakatelemana fero anareo rehetra izay tonga nanatrika sy nanome voninahitra an'izao fotoana izao ny tenako ary mirary ny fiara-miasa misy eo amin'ny commune de Fort Dauphin sy ny commune de Oiselle-sur-Seine mba iroborobo hatrany hatrany
misaotra tompolay, misaotra tompokivavy. Zakana zay tariny voaloha Andry Niny Razovelona sy ny anarany prefecturan'ny Fort-Dauphin sy ny commune Rotunda dia ny commune Mampena Fort-Dauphin sy ny commune Roissy-sur-Seine no anatanterahana n'izao fametrahana ny vaky fejoro fanorenana an'ity CSB te Pasipabo ity. Andriamanitra ne hitay ny fanorenana an'izao CSB izao ka ho tanteraka soamantsara ao anatin'ny fotoana voatendry izao asa izao ary ekanika sisy aratra salamatsara daholo ny olona anao an'ity asa ity.